fahafenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Jaona toko voalohany 5:40. Fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra apôstôly Matthieu. Tsy mahazo resy ianao. Mila mafampany ianao mandray hafatra hoe tenen'izy ianao nge le resako e. Mila mafampany ianao mandray hafatra Andriamanitra hoe ao tsara ve ny amin'ny maretra, ao tsara ve ary ny lehilahy taony mahita ary nareo orakoraka panas wa Jesus, wa Jesus, wa Jesus. Hallelujah. Tao mafimafy tsy atomboka io raha tsy mirehatra tsara. Mbola mamoanao fotsiny aloha foazina aloha satria olona matory tsy afaka hisakafo. Very le sakafo raha vao matory mifanana sa tsy marina zany fa foazina tsara aloha. Lazao ny namanao mifoazy ary moa ianao hoe tenenao momba mifoazy aza mafy lobe ohatrin'io moa e. Halleluja. Ka na mety aminao aloha zany vao hira keto mba manao zay azoko atao keto. Amen. Ity izy ianao ny anahy tena tsy tiako mihitsy io. Olona kely tsisy jereny io. Fa ny fantatro fotsiny miasa Andriamanitra androany. Betsaka aminareo reo ahita anjely vatany eto. Tefizany. Halleluja. Halleluja. Tena marina zay lazaiko zany. Osokavan'Andriamanitra amin'ny masom-pananao. Ao anaty latoro-tena ianao mahita fanan'Andriamanitra mandendeha eto. Halleluja. Lazao ny namanao ho hitany maso aloha zany raha mino ianao. Fa tsy miresaka amin'ny olona tsy mino androany. Amen na ve? Amen na ve? Hoe amen. Lazao izy ahita anjely ary ahita ny fanahin' Jesosy hivezivezy eo ianao. Tsy mitantarangano. Tsy tantarangano. Fa aloha fotoam-bavaka androany anapirofo azy. Amen. Amen. Iza koa ary tia miteniteny foana ohatran'ny saro-bakoly ty. Halleluja. Fa betsaka matono nataony loha hevitra hoe iona amin'i Jesosy Betlehema dia tena ho atao zany. Asa aloha ianao fa za mino e. Ary tsy andry ny fotoana androany atongava an'le izy. Dia zay tsy mino aza manao amen. Fa zay mino manao fa amen na maharesy lahatra. Ataovy tena finoana tsy hitereny. Fa tena hoe ao anaty loha mihitsy manao amen na maharesy lahatra. Yeah! Halleluja! Tomizy hoe raha vavy efa ela zay tadiavana an' Jesosy. Teneny. Efa ela nandolianao tady an' Jesosy. Mahita azy ianao androany. Miomana ny olom-boositra rehetra. Izy na dia mipetraka koa rehefa tsy te ahita. Fa zay te ahita manava amen. Halleluja. Oi, halleluja. Ataovy halleluja ny olona mirehatra. Toy izy le tiaka na tsy tiakarany eo anilanao. Ampianaro izy. Somaro mitsika mba ho hita amin'ny Mikaela sy Rafael.
Amen na fe. Amen na fe. Ny em ave vonina eo amin'ny Jesosy. Aza miafeafe em zay de kisakisaka kely. Antsara tompo miregle an'izay metatra anareo hoe firy metatra anelanelanareo. Fa ny anao fotsiny misesika fotsiny tompo dia. Mokondoha be fotsiny. Amen. Eto tsisy vavaka somary atao mihajahaja filtrena hoe asa de le ohatr'izao le ohatr'izao. Tsisy azara. Ny antsara Jesosy filtre azy aty mety de ty tsy mety. Alefasy fotsiny aloha zay azo atao. Alléluia! Oui, alléluia! Tove alléluia de la Amen! Ozy le olona zay hoe tsisy hafanana tsony eto Betlehema hoy. Fa ho porofoky androany hoe mbola misy Andriamanitra eto Betlehema. Alléluia! Oui, alléluia! Mbola misy Andriamanitra eto. Mbola misy hafanana eto miaraka amin'ny fanahy masina. Ary ny Andriamanitra momba antsika tsy miova zany. Toy le namanao mbola mirehatra sika ka. Amen. Uya we amen. Uya we amen. La zona mano mbola misy firetana eto azafady a. Mazotoera. Amen. Otra somary napetsika ny mokondohako iny teny ray. Napetsika amin'ny mokondohako iny. Zay alao ary samy mafy rangaha. Alléluia! Tiare urakuraka eto Betlehema. Tiare urakuraka eto Betlehema wa. Alléluia! Mbola eto tupar tsy miova izy. Momba ny mpaminany izy. Momba ny apôstôly zay mbola tafajanona eto izy. Ya. Amen. Amen. Aleo reany Moaba fa mamangy Andriamanitra androany eto Betlehema. Samy apôstôly zao ihany. Alléluia. Huita zay tena apôstôly omban'ny tanan'Andriamanitra. Tefi zany arsa. Karaha milaza le olona hoe tsisy hafanana, tsisy heritsony eto, mbola misy azafady eto. Alléluia. Alléluia. Tomony namanao mila mirafy ianao lo izany. Ambarika le micro fa misy zavatra raraha eto androany. Lazao ny namanao misy raraha eto androany. Teneno izy misy raraha eto androany. Nitanjona zao apôstôly zao androany a. Dia miala ao anatinao misy mifananao miona amin'ny Jesosy. Alléluia. Oui, alléluia. Zay le tanjona androany. Lazao ny namanao zay le tanjona androany. Ampy zay le fivavahana hoe de tena nangorisana kely. Mamay kely ny any amin'ny lohako any. Tsy zay tsony androany. Fanfananao mihitsy miala. De miresaka amin'ny tompo vatana. Hitan'ny nofonao le izy hoe ino fanahako. Misy mandre avy azafady. Misy maheno avy azafady. Alléluia. Ureany Moaba hoe tena mbola misy Andriamanitra raha le Betlehema tsota. Amen. Samy misorany reny menaka io. Alléluia. Nyanay ara mbola manapaka eo amin'le reny mihitsy le menaka. Mazaho toerana. Alléluia.
Oya hoe alleluia. Oya hoe alleluia. Tsy te halala zavatra ray aloha nitsanganako eto. Mila mihaona amin'ny Jesosy mivantana ianao. Zay fotsiny. Tapitra ny toroteniko raha ny tena marina. Ngamo voatery adiny ray sasany adiny roa vao tena toriteny. Ka efa voapita ny avatra mila mihaona amin'ny Jesosy ianao androany mivantana. Tapitra ny toriteny raha ny tena marina. Fa za mbola isafidy resaka kely. Loha hevitra atsika dia hoe amangy amin'ny Betlehema Juda ny tompo androany sabata. Sa tsy zay? Zay sa tsy zay aloha? Izy ary mba tena te ahita azy mivantana mihitsy. Le tsy manatanana za manangana. Iza le tena te ahita azy mivantana mihitsy. Tsy hoe antsy ny fanahy ny tompo Matio tsy zay le resaka. Fa ianao mihitsy mahita mivantana. Iza mba te ahita mahasandrato entanana. Asandrato ambony. Reny Jesosy tsy za mahita fa ianao mahita azy reny. Hitanao zany andro fotoana mitabataba zany zany olo mahosotra. Reo tompo isy ohatra. Alleluia. Tsofoko rano ianao iona amin'ny Jesosy. Azagaga ianao raha mahita anjely mandehandeha eto. Mifatoa tsara fa masom-pananao tsy maintsy sokafana. Alleluia. Mazoto toerana. Taovy tompony asanao eto. Mazoto toerana. Asio te hakaray aloha. Te hakaray. Roa. Fito. Atsiotsin'ny kely ny farany. Allo le fivavahana tena misy fafinaretany. Sa tsy zay? Eo manokatra ny fonao satria vavaka sika rehefa aveo tena hiampy Jesosy amseho amiko ianao. Dia fantatro ny sekret izy ao amin'ny fo. Ao ihany ny sekret. Dia sokafana aloha ny fonao. Efa manomboka miasa ny tompo manokatra ny fonao. Za mitory teny eto izy mba miasa miaraka amin'ny anjely Mikaela sy Rafael leny. Amena. Amena. Ony Baiboly. Ao boky roa toko voalohany. Ny andiliny fahaenina. Aretany Moab. Fanovanginy Jehova ny olona tao Betlehema Juda ka nomeny hanina. Mamangy Andriamanitra miaraka amin'ny sakafo mpanandro any amin'ny anaran'i Jesosy. Amen na fe. Ny Baiboly dia milaza ao amin'ny Malakia toko fahatelo ny andiny voalohany. Dia zao voalaza indro aho maniraka ny hira anamboatra lalana ho ahy. Aninona? Dia tonga eto le hiraka androany. Mijoro eto aloha eto le hiraka androany. Anamboatra lalana ho ahy Jesosy ao anaty fonao. Misy olana le tiaka. Alleluia. Aniraka ny hirako anamboatra lalana. Dika zay rehefa amboarina ny lalana dia misy tsy maintsy misy olona andeha ao amin'io lalana. Sa tsy marina za? Vandravandrao ny namanao dia teneno zany marina. Maniraka ny hirako ao izy. Anamboatra lalana ho ahy. Dia ary ny tompo. Zay tadiavinareo. Tadiavinareo. Tadiavinao. Tadiavinareo ato. Tadiaviny olomba hosotra rehetra.
tadiaviny lehilahy sy vehivavy ny emma rehetra ozy izy hoe ny tompo zay tadiavinareo dia tonga tapoka ao amin'ny tempoly. Tonga tapoka aiza hoe any Analakely. Amen. Tonga tapoka ao amin'ny tempoly zany hoe tapoka ny atongavana eto. Izy ny amin'ny ora manao ahoana latsaka 10 minitra ve ny amin'ny raisa latsaka 10 minitra sa zao dia zao fa tonga tapoka io dikan'izay rehefa tonga tapoka io tia hita virgine 10 miendry hiambina tsara satria rehefa tonga tapoka ny tompony 10 miendry tsara fiomanana engany mba ihany zany. Ataovy mirefitra tsara tanana maroka dia voly ampany aloha mafy dia mirehatra ny afy dia miala ny troso miala ny troso miala ny fatiavoko ampany aloha alleluia hoia alleluia tonga tapoka zay le resaka tonga tapoka zany fatongavany tapoka zany a mila miomana ilay olona atongavana sa tsy marina teneno namanao marina sa tsy marina zany miomantsika fa ny 10 endry dia tsara fiomanana fa ny 10 adala mba niara-reniremana teo ihany fa ratsy fiomanana dia ny 10 endry no tafiakatra satria ireny mpapaka satria tonga tapoka tsy hay zary zay zany netreretra zao efa any taxi B109 zao ny andehanako rehefa mirava teneno namanao fatora teo eo amin'i Jesosy raha teo eo amin'ny tapoka ianao nefa mila fiomanana mila inona hoe fiomanana satria izy dia azo antoko fa mangy a Betlema tsotra androany oka zay aloha le amenina sy teaka dia nohy tsara tadidio anefa fa betsaka tsika ny iomana fa nisan'ny fiomanana takina voalohany indrindra ny fahadivam-po enona manao fahadivam-po rahalahy teneny fiomanana takina voalohany indrindra zany domisy ohatra ny vadika zany resaka zany hoe ka na tianao na tsy tianao tsy maintsy miresaka satria zay ny atony diako hoe anambara ny marina halleluia halleluia atsangany hoe tana le teo eo amin'i Jesosy mivatana dia aleo ary amboariko le lalana zao satria maniraka ny iraka izy anamboatra lalana halleluia ka afaka miresaka ave azafady afaka sa tsy afaka miresaka Baiboly dia milaza amin'ny Matthieu 5:9 teo fa sabatra izay taovy mafy efa marendreny zay Matthieu ampo fa izy no hita amin'ny Matthieu halleluia sasa tena zany mihitsy le tiako hita eto za nga manome volanao na 10 sambatra amin'ny Matthieu ampo fa izy no ahita an'Andriamanitra zay le lalana amboarina androany tadidio eno itsara afaka matory zay tsy te eny atonga lany sofinao dia ampidiro any amponao ny afatra aza mijery hafa ny tompo jerena dia ny teny zay alefany eto amen sambatra amin'ny Matthieu ampo fa
fa izy no ahita an'Andriamanitra. Tsy ny olona mahery mivavaka be mahita an' Jesosy, fa na mahavita vavaka adiny 50 isan'andro ary ianao, fa maloto ny fonao dia tsy ahita azy. Zay le teneko afaka miresaka ve azafady. Amboary ny lala Jehovah, ataovy mahitsy ny alehany dia anamboatra androany. Halleluja! Oui, halleluja! Eo misy tezitra sady io ary ianareo le teneniko. Sabatra ny madio am-po, fa izy no ahita an'Andriamanitra. Dikan'izay tsy misy zavatra azahoanao ahitana an'Andriamanitra ankoatra ny fonao madio irery ihany. Dikan'izay mandaika ny olona milaza hoe nahita an' Jesosy tetsy aho, za tena nahita ny Tompo ohatr'izao. Raha vao maloto fo dia laiko zany. Tsy mety aminao ve le afatra? Laika raha vao milaza ianao hoe mahita an' Jesosy nefa maloto fo. Fa ry zalahy sasany nitanao ao mody mamirapiratra. Mahitsy le afatra ary tafita efa lasana. Misy tsika be dia be misy kristianina mahavita vavaka be izy, mafemfepetra rehetra izy, fa maninona tsy mety mahita an' Jesosy isika hoy ao anatiny angary efa mitory teny dia marina. Zay mpitory teny tomako mpanamaromaro tena zay matetika. Ianao foana voatifitra zako mitify tena. Tifiriko vitsy hoe zako mba mandray Halleluja. Tena inona koa ary atao ka zany marina ko. Nga za mo olombelona tsy olombelona nofo amandra. Fa natao hitondra havatra fotsiny ao antsika rehetra rehetra, fa za koa mba mandray ho anahy. Amen. Tsy manao amen sasa. Tena marina ke zany. Misy kristianina be dia be mpanompon'Andriamanitra maro mahery mivavaka, mahavita an'ity sy ity amin'ny fihetsiketsehana rehetra, fa maninona tsy mety mahita ny Tompo? Zay valiny hoe fa maninona tsy mety mahita ny Tompo? Satria misy vesatra ao am-po. Izy mety tsy maloto fo fa malahelo am-po, dia efa tsy mety zay. Azonao? Izy mety tsy maloto fo fa mety tena mavesam-pesatra eny ny fony. Tadidio tsara, manakana ny varavarana ionanao amin'i Jesosy. Ny fo maloto, ny fo maloto, manakana ny varavarana ionanao androsonao amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Ny fo maloto. Mamelo mafy ndray izany. Za tsy mamelo mafy fa mampianatra. Halleluja. Somatsy amboarina le lalana aloha, satria Jesosy dia afaka mbola ho hitan'ny olona rehetra amin'izao vaninandro farany zao. Baiboly ara-miteny ny maso rehetra ahita azy, ka nahoana antsika tsy ahita rehefa mivavaka? Azonao? Maninona itsika tsy ahita rehefa mivavaka? Dikan'izay azo antoka fa mbola afaka ho hitako sy ho hitanao ny Tompo. Tsy raha pitso, tsy raha afaka pitso, fa androany. Toy izy le tehaka na tsy tehaka leo alilanao. Fa inona ny olana tsy ahafahana miona amin'ny Jesosy na mahita Jesosy mivantana? Fo maloto, fo maloto. Tadidio
ijoro vavolombelona misy mpino anankiray eo hitako eto izy zao manana fahadiova-po be izy io dia vao mivavaka 10 minitra dia efa miainga amin'ny fanahy lasa any olona tsy hitanao hoe tena manahoana mirehatra be sa tsy mirehatra be atao am-piangonana fanifony mateo eo zany olona zany raha tsangako eto zany mipara rehetra tsy hitako fa eo sabata ny andro mijoro vavolombelona satria zava-misy raha mpandaingy ady aoko faty zao dia zao fa zava-marina zany matoa mitory a dia fantatro ny zavatra misy amen 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 sarotra mijoro vavolombelona eto raha vavolombelona mandaingy andro sabata fa misy eto zany mba ho ampianariko atsika satria za ty ahitany kristianina Betlehema manjoda mody mitatana an Jesosy halleluja miseky reny fahitanan'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy ny fo madio zay ihany tompoko zay irery ihany toriteny nataon'i Jesosy io hoe sambatra zay madio ampo fa izy no ahitan'Andriamanitra halleluja oe halleluja ka aza vela isakana tsy te ahitana kristianina rahera tongety ka ilaza hoe tena le sport nataonareo kosa ohatrany resa be fotsiny tsy resa be fa mifonoany olana fonoany olana misy maheno avy azafady misy maheno inona hoe ny olana ao am fo raha izao fahamasinatsika zao ampiana fahadiovam-po fa tena miteny anao fa tsisy kristianina oatra atsika eto amin'izao tontolo zao tsy mitehaka ny sasa satria mafimafy le afatra amen ave ndao-katsanatra ny fotony ny tena fivavahana marina manomboka androany ny tena fivavahana marina voalohany tena tatrina dia ny folon'ny kristianina mila madio taova mafimafy le tehaka na amin'ny 12 arany andro halleluja oe halleluja fivatikanina vitatsika alibavaka vitatsika fitafitsika efa mahafinaritra be na ny anjely ara tena fahalerimo jery fa ndao amboarina le ato ndao amboarina le ato teneny namanao andao amboarina le ato anaty fo ato zay sisan'ny olana hoe teneny zay sisan'ny olana meteza resahany ianao hoe amena tsy tianao vele afatra azafady mafaly anao zay dia iana am' Jesosy ianao dia Maria Magdalena dia ohatra zao ka tsy anka tabataba fotsiny eto apôstôly raha tsy amboarina le lalana amboarina le lalana ny olona madio am-po ihany no afaka hitan'i Jesosy fa tsy ny olona mahery mivavaka be averimberiko zany averimberiko zany ny olona madio am-po ny olona maloto fona mahery mivavaka azy dia mena rana ny hitany ao fa na mamitaka ny dikan'izany diso ary ve zay lazaiko e toray vato ary ara-diso e mariny zany ka nga mo zany no mitory an'io teny io e zay madio am-pona hitany tavany tompo fa Jesosy fa za fotsiny mamerina an'le izy satria amin'izao taona 2025 sao mbola misy kristianina mila an'izany afatra zany aty a Madagasikara eto Betlehema manjoto dia ampiasain'Andriamanitra tsy te halalaka ohatr'izay
Amen. 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 Aza terena le amen ataovy amena ny olona madio fo. Halleluja. Halleluja. Ndao tena katsana zany fahadiova-po zany. Ny olona miaina fahadiova-po zany natao hoe olona sabatra. Satria manino na mandeha ary izy tena milamy. Tsy ohatrany hoe olona tsisy olana na tsisy vola azy. Jereo tsara o kaloha le tehaka. Le afatra tiako apita mitsy mila tazanao sy voaray anao. Jereo tsara rehefa mavesatra amin'ny fotsika nge rehefa mivavaka eo. Tsy tafiditra zany ianao. Sa tsy marin'izay efa nisy za matomitory. Ary za misy taona tena maloto fo be mihitsy ka. Efa misy mafitritra dia maloto ny fonao. Sa tsy azaho tsy anamary tena zany fa miainana le izy. Jereo rehefa misy olona maloto fo na mavesatra be fony dia ampivavao ange io e. Tsy tafiditra zany. Etsotso vavy. Vavay ianao. Dove se non le resana? Tanova tratra. Efa niainako le izy dia toriko. Tsy anamary tena aminao zany. Rehefa tsy mety dia tsy metiko. Sa diso ary ve zay resana? Tadidiova ny olona maloto fo dia tsy mety tafaorina tsara ny fanao anatiny. Ozy ny salamo faraika amin'ny 5:10 milaza hoe amorony fo madio Andriamanitra ary avozo iorina tsara ny fanahy ato anatiny. Dikan'izay ny ahafahanao miorina tsara mipetraka tsara ao anatinao dia fo madio irery azy. Zay ihany anisan'ny mapa tsy mety tafatoetra tsara le fanahy miala izy. Satria nany antony vao mavesatra amin'ny fonao dia miala izy. Azotsika tezitra amin'ny fonao na malahelo ny fonao na indrindra moa fa le lotom-po iny tena tsy mahastable ny fanahinao io. Azotsika zay mahatonga ny Davida miteny amorony fo madio aloka. Satria tsapany hoe tsy tafaorina mihitsy ilay fanahy ao anatiny. Asotehaka ray. Aty mijery. Maso mijery mitondra mody. Halleluja. Halleluja. Ataovy halleluja ny olona miratra. Toy izy le tehaka dia ataovy ambonimbony le tanana. Zay iny le madio fo iny. Niala daholo lotom-po niala elo fahatezera maso mangarika rehetrarehetra. Amena ve. Amena ve. Tiako iorina tsara ny fanao anatinao. Tsy misy vaolana ankoatran'ny fo madio ny orenany io tsara. Aza mamita tena. Aza mamitaka ny tenanao. Maro kristianina tsy tafiditry ny lanitra vokatry ny lotom-po na vita batisa. Maro paster sy apôstôly tsy tafiditry ny lanitra vokatry ny lotom-po. Tsisy fonenana ho an'ny maloto fo any an-danitra. Satria any mahita an'Andriamanitra isan'andro ny olona any ka ny olona maloto fo jamba ny maso fanahana tsy ahita an'Andriamanitra. Tsy tiako mihitsy zany afatry zany. Ena marina mafy. Ka ho any ary ve sa tsy ho any an-danitra e? Iza tianao hitany? Jesosy sy Jehovandriamanitra zay madio am-po no hitany tavany. Ka marina le toriteny.
ny evangelista tsy mitsitsy rehefa mitory fa pokany any io tsy ry ava malala ao amin'ny tompo metsika amin'izay ny tombany manokatra amin'ny fonao ahy io halleloja efa midélivre an'le izy ake zany e halleloja fa nga moa vitany potika miala fo maloto tsy vita zany io impiriny délivre amin'ny anaran'i Jesosy fo maloto mialatiny tsy fitiavana ny rasoa tsy tononony fampimeziny ianao dia miala ny fo maloto dia mitsika ianao faly ianao misokatra ho azy ny fonao hitanao fa maivana halleloja ny olona titsikitsika olona madio fo itsika io namanao somary atao le miviraka kely etsy say ahita ny tompo mako ianao rehefa avy eo halleloja azao ny namanao ahita an' Jesosy mako ianao rehefa avy eo esorina daholo aloha fakofako rehetra ao anatin'ny fonao amen ve amen ve raha momira misy fotoana hafana amintsika atao am-piangolana raharoto fa raha misianao tsy mampitsika anao mihitsy any an-trano amen ny fahadiovam-polo lohalarana amin'izao fivavahana zao akoatra ny zavatra ataovy lohalarana aminao zany manomboka androany za tena manafatra atsika mpanompon'Andriamanitra mpendraikitra rehetra ndao trandrahany satria tsika mifitaratra ho andreo mpindrao amen lazao ny namanao ianao no fitaratra ho andreo olona rehetra reo ataovy izay ahitana fahadiovam-po eny aminao amen amen izy ny sasa mafy zany afatra zany ka sako mitory azy satria marina secret amin'ny fiasan'ny fanamasina dia fo madio tadidio fa Saoly ao amin'ny asany ao amin'ny Samuela voalohany toko fasivy ny andininy fasivy dia milaza ary rehefa niala tamin'ny Samuela mpaminany Saoly vao vatany niala kely teo ampaminany Samuela izy dia nomen'Andriamanitra fo vaovao men'Andriamanitra ina hoe azafady Saoly mpanjaka niona tamin'ny Samuela mpaminany dia nisy famantarana be dia be teneny Samuela izao daholo nisy eo aminao vao miala eto ianao dia vao niala teo anila Samuela fotsiny izy dia iza name azy fo vaovao Jehovah Andriamanitra dikan'izay ny fo vaovao afaka fironona ao anatinao androany toy izy le tehaka dia sady mba mitsiki any natezitra be azy halleloja oui halleloja nomena fo vaovao Saoly toy izy ny Baibolo hoe ary ny famantarana rehetra zay tenen'ny Samuela rehefa nazy fo vaovao Saoly dia niseho daholo ny famantarana rehetra tao arinan'ilay nandraisana fo vaovao dia niseho daholo hoe zao no tonga aminao zao no tonga aminao ohatr'izao no tonga aminao makatsy ianao dia makeroa ianao dia miodina kely ianao dia ohatr'izao ianao tena tanteraka zany dia ry amena maresy lahatra halleluja oui halleluja mitoriteny eto tsy toriteny mirehadrehatra fotsiny fa mila misy tety tafalatsaka any anatin'ny fonao any ary ny teniko sy ny toriteniko tsy tamin'ny teny matony fa tamin'ny fanehoany hery sy ny fanahy dikan'izay raha tsisy zavatra tafiditra any anatinao dia tsy toriteny zay ny toriteniko eto fa reko hoe ny Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fanahy mavakivaky any anatin'ny tsoka rehetra any
tsy afaka iseho famantarana ratsy miova fotsika. Marina nge zany ary mamita tena fotsiny tsika dia tena zao daholo nisy eo amiko. Raha vao tsy miova fotsika dia tsisy famantarana eo. Halleluja! Za tena te hanova kristianina androany. Mba tsy kristianina mivavaka isaky sabata fa tsisy nilinina raisiny. Tsy matsafa, tena maina ny heriny. Toa ohatra ny eo ihany ny eo. Fa leo vaina mitsy androany. Ny sekre voaloha na maraina mandrapariva arenao eto fa tsy madio fo dia tsisy falimbava. Halleluja! Hoe halleluja! Satria na ny atony tsy le orina lopetaka loatra andita fa le fonao madio be. Tapena sasany orina ny marina apôstôly. Hainao ny teo teraka eto Madagaskarako. Amen. Niseho famantarana rehetra rehefa nomena fo vaovao soa. Toy izy Baiboly hoe ary nifanena tamin'ny mpaminana tao Gibea izy. Dia vokatrilay fony vaovao sady madio dia vao mifanena tamin'ny lehilahin'Andriamanitra tao dia mipita ny hery, mipita lay mositra. Azonao le izy ozy izy Baiboly hoe ary mifanena tamin'ny mpaminana maromaro tao Gibea izy Saul mbola vovoositra mpanjaka ny sorana dilo ilo dia novaina ny fony dia mifanena tamin'ireo amin'izay. Io izy Baiboly ary Saul ihany koa rehefa mifanena tamin'ireo mpaminany ireo dia nanomboka naminany ihany koa izy. Andray engane mahety ihany koa zany olona za. Ifanena amin'ny lehilahin'Andriamanitra ianao androany, ifanena amin'ny anjely ianao androany, ifanena amin'ny anjely ianao androany, ifanena amin'ny Jesosy ianao androany. Anomboka hita fahitana, hanolofo ahita fahagagana, aminany amin'ny anarana Jesosy. Halleluja! Amen na fe. Lazao ny namanao mila miova ny fonao raha tianao iseho ny famantarana rehetra momba ny fiainanao. Amen. Mila miova io. Faharoa, tsy afaka latsaka ny fanan'Andriamanitra tamin'ny Saul. Ratsy miova ny fo. Ozy ny Baiboly rehefa miseho famantarana fanan'Andriamanitra latsaka tamin'ny Saul dia naminany izy. Dikan'izay na ny fiarahana sy ny fifandraisana amin'ny fandray masina azy fo madio ihany ny sekre. Inona hoe teneny izy fo madio ihany ny sekre any. Todio kely fo madio ihany ny sekre any. Zay ihany ka manomboka androany ndao trandraza. Fa ny tompo androany dia ilaza hoe tonga tapoka ao amin'ny tempoly satria mahita olona ray madio fo izy azoany. Halleluja! Hoia halleluja! Nisy nazo 50 millions tamin'ny lotom-po ve? Sakany entany za apôstôly alotom-po foana va efa nazo 50 millions mihitsy tamin'iny. Vaky ny oriny ihany tratrako. Tsy malala nangava za mihitsy ake zavatra sety midanina mihitsy ny aty a. Attentionnement. Lazao attentionnement. Aleo apitsikiny ianao ohatra nitady atory. Halleluja! Halleluja! Tomiske! Jesosy amanky anao androany hoe fa esory aloha ny lotom-po. Esory aloha ny lotom-po. Teneny somary vandravandrao. Esory aloha ny lotom-po. Taovy mafimafy esory aloha ny lotom-po. Amen na fe. Amen na fe. Androany zany fotoana tena ingainy fananao miala ao anatinao zany. Zay ny ato ty fanamboarana lalana ty satria efa miandry ilay Mesi, ilay vahosotr'Andriamanitra hoe izy aloha eo amiko voaloha. Tsy mijery ny olona mahery mivavaka izy fa ny olona madio fo ny tazaniny eto. Aiza le olona androany, aiza le olona androany, iza le lasa vehivavy, emma sa madio, kely sa lehibe, be orina
orona sa kelikely orona matavy sa mahii ohatranay ampy ronono sa tsy ampy ronono. Halleluja, halleluja. Ka izy amivonina fa hoy ny baiboly hoe ho hitanareo aho raka-tsainareo amin'ny masonareo rehetra. Taovy mafimafy, taovy mafimafy hoe ho hitanareo aho raka-tsainareo amin'ny fonareo rehetra. Zany hoe rehefa madio ny fonao dia andeha sy hivavaka aminy ianao. Io ianao efa tonga sady nandeha ny hivavaka. Toy izy iantsoa ianareo dia ho valiko manatsofina vaty tsy andre ny ary nanao ny maso fa tsy ahita. La zao ny namanao mahita anao izy ary mandreny feo anao izy na dia kasoko aza amin'ny feo anao. Asa raha mba tafita ihany Jesosy le afatra. Voky ihany ve retondro reto sa miandry amin'ny mpaminano vovoky fa raha tsy voky za hitsoka. Le hitsoka mba ho any an'hevitra koa so dio izy ianao hitsoka kristiana miaravavaka tsy any le resaka fa hitsoka any an'hevitra. Voky sa tsy voky ary mifananao aza tao amenina fotsiny fa tena le izy jereny. Tavita ve ny afatra, voaray ve ny afatra. Fa hoy ny baiboly raha voarainao ny afatra hoe dia ho hitanareo araka-tsainareo amin'ny fonareo rehetra. Zao dia zao tonga dia ndana miparitaka any amin'ny namanao any raha misy olona nananao alahelo tany. Fa tamin'ny fahafenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Zao no natoko voalohany 5:40. Fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra apôstôly Matthieu. Tsy mahazo resy ianao.